tonga eto Madagasikara ary nifampidinika tamin'ny ministra ny fambolena ny tompon'andraikitra eo anivon'ny FIDA na ny Fonds international de développement agricole isy ny fanampiana omeniny avy eo anivon'ny ditetika asa ity ho fampiroboroboana ny sehatra ny fambolena eto amintsika fa nadedendro tsirakotondray ny mamora soaneviny kosa mitondra ny sary. Fantelony izao no nisy ny fionana teo amin'ny tompon'andraikitra ambony ao amin'ny FIDA ny Fonds international de développement agricole sy ny ministra ny fambolena Roland Ravatomanga mahakasika indrindra ny famatsimbola fanampiana ny tantsaha malagasy. Resy lahatra ireo tompon'andraikitra ao amin'ny FIDA fa isan'ireo firenena na hitam-pivoarana eo amin'ny fitantanana ny lafin'ny fambolena raha i Madagasikara izay mitana ny laharana fahatelo amin'ireo firenena afrikanina mahay mitantana sy mampiasa ny vola amin'ny fanampiana ireo tantsaha. Manoloan'izay fahatokisana izay indrindra dia mbola hitohy ny fiaraha-miasa ary mbola hisy ny famatsimbola manaraka. Araka ny henonareo teo koa dia niarahana dinika teo ary dia nanaika fahatsorana izy satria resy lahatra izy tamin'ny fanazavana nentina hitany Roma tamin'ny volana février resy lahatra izy taoriana ny roa andro nijanonany teto niarahana dinika tamin'ireo teknisianantsika ka dia nambarany sahady fa anome 53 millions de dollars fanampy ny FIDA entina manampy ny ministèren'ny agriculture zay amafisy kosa fa tsy hoe ho an'ny ministèren'ny agriculture iry fa ho an'ny fampiroboroboana ny ambanivohitra ray manontolo. Hitanareo amin'izany fa tena miatsara sy mitombatra any ny fiaraha-miasa amin'ny FIDA sy ministèren'ny fambolena zay misolo tena ny gouvernement malagasy ray manontolo. Anisan'ny nasinteny ihany koa ny mahakasika ny ady amin'ny valala izay manomboka mandripaka ny faritra Tsinananosy amin'izao fotoana izao. Dia fantatrareo ny fahasahiranantsika amin'ny ady amin'ny valala. Napetraka ny fanontaniana ary nataoko ny fangatahana amin'ny vantana ka dia nanaika avy hatrany izy fa andray anjara lehibe amin'ny famatsimbola hoentintsika hiady amin'ny valala ary zany tsy hoe afaka heritaona na afaka 5 volana fa amin'ny volana meo izy satria mbola heverina ty izy miaraka amin'ny tompon'andraikitra ambony kokoa ao amin'ny FIDA dia ny vice président ny FIDA mihitsy no avy aty amin'ny 14-15 volana meo sady hiaraka anolotra nivokatry ny fanadihadiana ny natao hoe évaluation indépendante araky ny resaka teo amin'izany fiaraha-miasan'ny Madagasikara sy ny FIDA zany. Na dia misy aza ny krizy izay lalovan'ny firenena amin'izao fotoana izao dia nametraka hatrany ny fitokisany amintsika ny FIDA ary tsy tapaka ny fanampiana nandritra ny 3 taona mahery ka vola mitetina amin'ny atsasaky lavitra $1 no efa natolotra izy ireo amin'izany.